an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Anio dia alahady natokany foibe FJKM ho alahady ny aumônerie eto amin'ny sahan'ny FJKM ry havana. Ny teny faneva ny aumônerie arak'izany dia ny hoe maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ary izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahy keliko indrindra ireto no nataonareo tamiko koa. Ry havana malala, aokaritsika hitsangana anatanteraka ny hira fanevan'ny aumônerie. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, hidera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny Apokalipsia 5:10, andininy 3 tapany 2 hatramin'ny andininy 4 no iombonantsika fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Apokalipsia
toko 5:10 andininy 7 tapany 2 hatramin'ny andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy no iarahantsika miombona amin'izany manao hoe mahitsy manana ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay iza ny tsy atahatra ary iza ny tsy akalaza ny anaranao fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra avy eo anatrianao fa efa nariary ny fitsarany amen. iombona mivavaka isika riavana. Andriamanitra rainay eo midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao masina izahay fa lehibe sy mahatalanjona ny asanao. Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra mahitsy sy marina, manapaka amin'ny fahefanao ianao. Misaotra anao izahay raha afaka manatona anao ampifaliana iaino sy andray ny teny fiainana izay atolotra ao anay. Misaotra anao izahay fa ianao no mandamina sy mandrindra ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay sy ny fiainan'ny fiangonanao. Tao anatin'izany ny tsara, eny teo ihany koa izay heverinay ho ratsy, mafy sy mangidy izay nosetrainay. Koa mangataka aminao ary izahay ny asan'ny fanahinao masina amin'ny isam-batan'olona, ary izahay rehetra izao dia hotahinao mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Ho tsapanay ane fa teanao zava-baovao eo amin'ny fiainanay ianao, ka azo hery sy tombo finoana ary azoto iasa izahay noho ny fanatrehanao. Koa tario ary izahay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eto, fa ataonay ho voninahitry ny anaranao izany, Ray, Zanaka, Fanamasina. Amen. Mazao toerana ianareo. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ary ny sitrapon'Andriamanitra
zay tian'Andriamanitra iainantsika sy ivelomantsika manao iny. Aoka napaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny torokiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Amen. Sambatra ny maitsolanana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Havana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana, ko andehitsika hanondrika ny lohantsika hivavaka hangataka famelan-kely koa avy amin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra io, indreto izahay manetry tena eto anatrehanao, miaiky ny fahotanay izahay, tsy nahay nisaotra sy nakasitraka ny fitondranao ny fiainanay izahay, fa manome tsiny mandrakariva manoloana ireo zavatsarotra sitrainay. Tsy nahatanteraka ny asanao izay nanirahanao anay izahay, fa variana miahy ny fiainanay eto amin'izao tontolo izao. Tsy mba niaina ny firaisana sy ny fiombonana araka ny antsonao anay izahay, tsy vonina ny fampianatra sy ny fananatra araka ny teninao izahay, tsy nandeha tamin'ny anaranao izahay, fa niatehitra tamin'ny herin'ny tenanay sy ny maha-izy azanay. Ko mitalao famindrapo avy aminao izahay, mamela ary ny elokay araka ny haben'ny fiantranao. Diovy izahay mba ho afa-pahotana diadio, avao izay aty anatinay ny fananao masina, mba ho vonoka nompo anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
ry havana malala tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia nifona isika teo a dia ho antsika rehetra izay nifona sy ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra aoka hitsangana ary andray ny famelan-keloka izay omeny tompo ho antsika. Hoy ny soratra masina: satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra, raha nandre ny teniny ny amin'ity tanàna ity sy ny mponiny eto. Eny, satria nanetry tena teo anatrehako ianao ka nandritra ny fitafianao ka nitomany teo anatrehako, dia izao efa niaino ho Jehova. Ary omeko fo ahalala ho Jehova ianao, dia oloko ianao, ary izao kosa ho Andriamanitrao, fa iverina amiko amin'ny fonao rehetra ianao. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misitaka ny fanainy. Amen. Anatanteraka ny hira voalahatra isika ry havana dia ny hira 5:30 andininy 4 sy ny andininy 5 no tanterahantsika. Tsika ry havana dia hiaraka iombona amin'ny fanekemponoana larana 4 ho fijoroantsika vavolombelona eo anatrehan'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao a, manao hoe: manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Andrea hoe: efa nahitany Messia izahay, sy araka ny teny nataony Natanaely hoe: raha ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe: ny tenanay no nandreka fantatray fa izy toy ny famonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny fanateny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe: Tompo sy Andriamanitro. Amen. Mazaho toerana ianareo ry havana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa afaka niombona eto amin'izao a tempolin'Andriamanitra izao indray miara-manompo an'Andriamanitra, dia manantitra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary miarahaba manokana ny aumôneria foibe na tratra izao alahady ny hitondranam-bavaka ny aumôneria izao. Miarahaba manokana ianareo avy ao amin'ny aumôneria nationale manatra ny arahaba efa vita natao teo aloha teo. Zao tsika ry havana dia tonga eo amin'ny famakina ny afatra avy ao amin'ny aumôneria nationale foibe FJKM, dia asaina ny mpanompon'Andriamanitra anatanteraka izany a famakina ny afatra izany. Ry havana malalana rehetra ao amin'ny tompo, ho ampitomboana ho anareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny fandaminana eto anivon'ny sahan'ny FJKM dia androany alahady 9 Jona 2024
no fotoana atokantsika mba hitrotroana-bavaka sy hanoanana ny asany aumônerie FJKM amin'ity taona 2024 ity. Misaotratsika rehetra amin'izany fiombonam-bavaka izany, fa izany koa no hanovosantsika avy amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina hery entina anatanteraka ny asa izay napetrany. Mampahery ianareo aumônier rehetra sy ianareo komity rehetra mandrindra ny fanompoana tanterahana isaky ny sehatrasa, ny fitandremana ary isaky ny synodam-paritany. Jesosy Tompo maniraka antsika izay rehetra mila vonjy hanampy ianareo hatrany, hanolotsainareo ary mba hampandrosoantsika ny fanompoana izay iarahana ao amin'ny Tompo. Isaorana ny Tompo amin'ny fivelarany asa eo anivon'ireo sehatra rehetra efa mahazatra sahan'ny aumônerie. Ny eny anivon'ny fonja izany, ny miaramila, ny hôpitaly, ny marary hoditra, ny sekoly, ny université, ny orinasa, ny eny an-jolombala, ny eny amin'ny sehatr'ireo akany fiahina, ny kamboty sy ny fitaizana, ny zaza mila vonjy, ny eny amin'ny akany topaza izany, ny akafita, ny AIM eo Nosy-Zato, Safifahagilipina ary ny akany avitra ao Antsirabe. Mandroso sy mivelatra koa ka isaorana an'Andriamanitra ireo sehatrasa rehetra vao nisokafana toy ny asan'ny aumônerie ho an'ny mpitarika posy sy ny asan'ny aumônerie ho an'ny mpitondra fiara fitaterana. Tontosa ny 17 Mey 2024 ka hatramin'ny 30 Mey 2024 teny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato ny fionam-be nasionaly fahafito izay nataon'ny aumônerie FJKM. Fiombonam-bavaka, fifampifanana, ny opana tamin'ny loha hevitra hoe ny asa misoina eo anivon'ny ray isan-jato notsoahana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7:12 manao hoe tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Izany fionam-be ny tanterahana izany. Teo koa anefa ny famangina ireo sehatrasa rehetra izay iasan'ny aumônerie eto Antananarivo sy ny manodidina. Natao izany teny amin'ny fonjabe Anatanimora, teny Avaradrano, fonjany Meritsetosika ary ny fonja teny Tsefa. Teo amin'ny sehatry ny hôpitaly kosa dia novanginany teto amin'ny hôpitaly Astiera, Befilatanana, ny hôpitaly Miaramila, ny hôpitaly teny Anjanamasina, na ny fitaizana ireo manana tsy fahasalamana ratsainy izany na ny teny amin'ny CHU teo Anosiala, ary natao koa ny famangina ny teny amin'ny hôpitaly ny Feno Arivo. Teo amin'ny sehatry ny akany moa dia ny tanterahana koa ny famangina ny akany Topaza, ny akafita, ny AIM, ny Safifahagilipina ary ny akany fanarenana eny Mandrosoa. Misaotra ny Tompo tamin'ny fahatanterahany fionam-be ary isaorana ny filohan'ny FJKM, ireo solitenan'ny Braon Mpiandraikitra Fohibe ary ianareo solitenan'ny mpanatanteraka izay nifanolotrana taminay tamin'ny fitariana ny fanompoam-pivavahana, ny fanolorana ny fampiofanana ary ny famangina ireo sehatrasa. No amafisina koa nandritry ny fionam-be ny fanatevenana ny asa eto anivon'ny aumônerie ary ny fanomanana ny fanatanterahana ny tafika masina lehibe izay kendrena mba hakasika hatramin'ireo madiniky ny Tompo rehetra amin'ny taona 2024 araka ny laminasantsika moa eto amin'ny sahan'ny FJKM izany. Voasolitena tamin'izao fionam-be izao ireo sehatrasa rehetra ato anatin'ny aumônerie Fohibe ary avy amin'ny lafivalon'Nositsika, ny avy any Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianaratsoa, Morondava, Mananjary, Toliary, Ambalavoatsy Paris, Antsirabe, Ambatolampy ary indrindra moa isika avy eto Antananarivo sy ny manodidina. Isaorana ny Tompo izany ary isaorana feno etona ireo rehetra nandray anjara, isaorana indrindra koa ianareo rehetra nanohana am-bavaka ary nanohana arabola sy ara-pitaovana. Tanterahana amin'izao alahady atokana ho an'ny aumônerie izao koa androany izany. Ao amin'ny fiangonana FJKM Ambohimena Fanantenana Antsirabe, ny fametrahana amin'ny fomba fiangonana ireo tany nasionaly telo Menada, ho an'ny Anjorom-bala ny mpitandrina Rakoto Arsantsiripana, ho an'ny fonja ny mpitandrina Razafin-Dramanitra Nestor, ho an'ny hôpitaly ny mpitandrina Totomandimby Erika. Koa amin'ny taonantsika fiangonana manontolo ry havana mba hitrotro am-bavaka ary fanohana amin'izy ireo hatrany eo amin'ny fiantsoroana izany andraikitra mavesatra izany. Tolorana fisaonana tokoa ny filohan'ny FJKM, Andriamatoa Andriamampianina Zaka Harimaso mpitandrina
izay hitarika izany fametrahana amin'ny andraikitra izany. Ny 12 Desambra 2024 avy izao kosa no atao ny fanokanana ho mpitandrina n'Andriamatora Marimanana Tovoerinirina, mpitandrina homonia eny amin'ny fonjabeana Tanimora, ka dia mitaona antsika rehetra mba hitrotro izany ambavaka. Ka saina orina amin'ity taona ity koa ny fitoerana ora serona eny fiaonana Kazobe, hifitoerana ho fisontonana ambavaka sy ho fanovozana haim-panahy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ka makasitraka antsika rehetra sahady amin'ny fanohanana amin'izany ara-bavaka, ara-potoana, ara-bola sy ara-pitaovana. Mandroso hatrany isika ry havana amin'ny fanompona, mitoy ny fanitarana ny asa, fananganana ny komite isaky ny sotodaparitany, ny komite eny amin'ny isam-pitandremana, ny fananganana ny fitoerana ary ny fananganana ny akany fitaizana na ny akany ho fanarenana. Koa entaninay ny mpitandrina mba hampahafantatra ny asan'ny homoneria amin'ny mpino rehetra, ny fiangonana FJKM rehetra ny ho tonga mpanohana sy ho mpiara-miasa akaiky amin'ny homoneria FJKM. Raisinay ampitiavana ry havana ny fanohanana amin'ny endriny rehetra izay azon'ny fiangonana atao, ary hery lehibe ho an'ny homoneria tokoa izany ka hisorana antsika. Ny rakitra vitantsika dia azo aterina mivantana ato amin'ny homoneria Foibe, varavarana Roa sy Ronjato eto amin'ny Foibe FJKM izany, na rotsaka ao amin'ny compte bancaire numéro 137 746 90 284 ao amin'ny Benina Analakely Antananarivo. Ny fanampiana ara-pitaovana kosa dia azo aterina ato amin'ny homoneria Foibe, varavarana Roa sy Ronjato ihany, na iantsona koa ny numéro 034 27 607 81. Ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry eny, ny saotra sy ny haja, ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia manao sy ny afatra izany mory havana ny folon'ny komite ny Foibe ny homoneria, ny mpitandrina Randrinay Varivelo Ratobera, ary ny tenako izay mamaky mpandrindra nasionaly ny mpitandrina Posely Vao. Tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, koa asaina ny mpanompon'Andriamanitra anatanteraka ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ry hava malala amin'ny tompo dia tonga eo amin'ny fotoana tokoa isika natokana ho an'ny 10 minitra ho an'ny sekolalady, ka ndeha iangaviana hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny zatovo ombany ny mpiandraikitra rehetra ny sampana sekolalady, ny mpampianatra sy ny mpiandraikitra rehetra tompoko. Ndeha iombona mivavaka isika, isan'ny manan-karena izay Jesoa fa manapaka ny fahefanao tokoa ianao aty aminay, ary ny fahefanao no anapahanao ny tsiraray avy, indrindra fa ny madinika ao, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny homoneria ihany koa. Faly izay fa tsy mba fanapahan'ilay ratsy no anapahanao ny manapaka ao amin'ny fonay, fa ianao ilay fahamasina sy fahamarinana ano ao am-ponay koa. Ankehitriny mbola ho fenonao indray re izany fonay izany amin'izao afatra fo izao, angatanay ny fanainao masina mba ampipaka izany ao am-pony tsiraray avy izay mandre zao afatra izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tia zaza, resaka aizan'ny tanora no hafanay manao mivavaka toy izany. Amen. Petraka isika ry havana. Misy fanontaniana apetraka amintsika, malaza be ny antsoina hoe IA, efa neno an'izany daholo angamba, IA. Mba fantatrareo hoe inona ny vokatsoa? Vokatsoa iaho azo avy amin'ny antsoina hoe IA. Misy miteny aho hoe mampandroso ny saina, hitediavana lahan-kevitra na ohatr'izany, entina mianatra ihany koa, tsy maninona, mety daholo zany. Fa kosa ao anatin'io baiboly io kay
misy ia mahafinaritra be tsy le ia zao tontolo zao tsy le ia avy amin'ny teknôlôjia fa misy ia mahafinaritra be ao ary mbola ho tenentsika rehefa hoe inona ny vokatsoa azo avy amin'io a ia io ndeha ara hojerentsika ny Isaia 9:9 Isaia 9:9 vakitsika izany a rehefa hita vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary nandreny feon'ny tompo a nanao hoe iza no iray ary iza no andeho irakay dia hoy izao inty aho irao aho. Inona zany ke le ia mahafinaritra be mba teneno kely mafy be hoe inty aho irao aho. Amin'izao fotoanany natokana ho an'ny homonerie fohy be fitsika amin'izao dia io ia io no isan'ny andrasan'Andriamanitra ho teneniny ny vavanao avy ao am-ponao ry madiniky ny tompo isany eo ry tanora sy ry zatovo manana ia manokana kay isika manana ia manokana isika inty aho irao aho sitraky Jesosy Kristy ny telenanao an'izany manomboka amin'izao aladiny homonerie izao ahefanao ny asan'ny tompo indrindra fa misehatra ny homonerie ihany koa hitatsika ireny ny fivezivezin'ny zavatra tsy manjary sy ny tsy mety ato amin'izao tontolo izao raha tsy laza fa tsy ny famonoan-tena malaza be any anaty réseaux sociaux any reny ny an'izao tontolo izao fa netsika mahafinaritra be ary ny vokatra avy amin'io ia io a manomana fiainana mandrakizay ny Jesosy fantana anao fa efa nyteny hoe inty aho irao aho dia manomana fiainana mandrakizay ho anao Jesosy. Ry tanora isany ry ankizy ry madiniky ny tompo meteza ary ianao manomboka izao iaina indray zany ia omeny Jesosy Kristy anao izany ndia io ia io miaraka tenentsika mafy be vetesitsika mafy be aorianany fanisako anankitelo hoe isa roa telo inty aho irao aho amen. Ho azy Andriamanitra rery ny voninahitra ny amin'ny voalaza rehetra amen. Ny hira ao amin'ny firana fanampiny fahaenina andininy faharoa dia miomana ny mpanompon'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Tsy mitsahatra ny misaotra sy mideranao zay ry Andriamanitra rainay, Andriamanitra zay namorona sy nahary ary nahatanteraka ny zavatra rehetra, ary anisy an'izany zay tafavory amin'ny anaranao sy ny momba anay manontolo isaorananao zany Andriamanitra
ary mbola manohy fiainam-baovao anay ianao satria manapaka tanteraka nyizao tontolo zao ianao ary hoentinao sy tantananao ihany koa ny fiainan'ny fiangonanao ka dia mangataka aminao ary zay Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny herinao dia ny fanahinao masina na neonao zany mahandriamanitra anao tsisy Andriamanitra afa-tsy anao dia ny Andriamanitra marina sady mpamonjy koa mangataka ny fanahinao masina izahay raha maky ny teninao izahay dia anana sofina miaino tsara izany ka ny teny izay hovakinako tompo dia mba ho marina ho mahitsy mazava ary eo anatrehany mpanomponao izay efa notendrenao ary efa nampitombonao fahasoavanao izara ny herinao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninao dia omba azy ianao ary izahay tsirairay avy naiza toerana misy anaiky ampandrenesanao ny teninao zahay dia ataovy mpiaino makatoy tokoa izay mba atsapanay ilay fahasambarana tokana amin'ny Jesosy Tompo dia ilay teny tonga nofomonao anatinay misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay vakitsika izao dia ny tantara voalohany toko 420 tantara voalohany toko 420 ka ny andininy 720 ka hatramin'ny 430 izany. Tantara voalohany toko 420 ka ny andininy 720 ka hatramin'ny 430. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ry firenena manomeza ny Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Manomeza ny Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo anatrehany. Miankofy eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiangonana masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao rehetra izao dia voaorina ka tsy hetsika. Aoka hifaly lanitra ary ho ravo ny tany, ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe Jehova no mpanjaka. Aoka hirondrona ny ranomasina zay rehetra eo aminy, aoka ho faly ny sasy zay rehetra eo aminy. Dia ioby eo anatrehan'i Jehova amin'izay ny azonala, avy any hitsara ny tany izy, fa avy hitsara ny tany izy. Miderahan'i Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay famindrapony, ary manaova hoe vonjeo zay ry Andriamanitra famonjenanay io, ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azony jentilisa. Mba hisaoranay ny anaranao masina ka ho reherehanay ny fiderananao. Isaoranay Jehova Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mbola ho toizantsika mivaky teny araka ny filazantsara ny Marka toko 12 andininy 720 fa hatramin'ny 730. Marka 12 andininy 720 hatramin'ny 730 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanantona an' Jesosy mpanorandalàna anankiray izay efa nahare ny niadiany hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra, ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: miainoro Israely, Jehova Andriamantsika dia Jehova iray ihany. Koa tiavan'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanoradalàna taminy: marina izany Tompoko, tsara ny lazanao fa iray ihany Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy say nanontany azy intsony.
hofaranana riavana ny vaky teny ao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny kolosianina kolosiana toko voalohany 1:10 ka hatramin'ny 20. Epistily ho an'ny kolosianina voalohany toko 10 ka hatramin'ny 20. Vakina trany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ny teny rehetra izay ho vakina. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lamato talohany izao zavatra ary rehetra izao fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra ary izy no lohany tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy fa sitraky ny ray ho ao aminy hitoerany fahafinoana rehetra sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana eny. Izy hoy izao no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Ray masonao manamasinana iaho fahamarinana fanotenao ny fahamarinana. Amen. Ataontsika riavana ny hira faraky amby 720 andininy faharoa sy ny andininy fahatelo dia mitsangana avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra anambara amintsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izay novakina teo. Mipetraka ianareo fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra ry havana zakatsika ny afatra amin'ny tia lahady natokana hitrotroana ambavaka ny homonerie FJKM ity
dia araka izay efa voalahatra amin'ny teny hotoriana eto amin'ny sahany efitsika ihany no fakitsika teo moa zany fa ny akatsika ny afatra an'io a dia izay voasoratra amin'ny tantara voalohany toko 520 ka ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 930 manapaka amin'ny fahefany ny tompo maro ry havana ny afatra azontsika raisina androany avy amin'izany andiny tsoratra masina ny tononona teo izany manapaka amin'ny fahefany ny tompo fa afatra anankitelo ihany no raisintsika amin'izany ny voalohany a dia hoe taomina anaiky ny fahefan'Andriamanitra ny vahoaka ny faharoa manaraka an'izay dia taomina hanaiky ny fahefan'Andriamanitra izao rehetra izao ary ny fahatelo farany dia hoe ny fahekena izany fanefan'Andriamanitra izany dia aseho amin'ny alalan'ny fiderana taomina hanaiky ny fahefan'Andriamanitra ny vahoaka dia raha antsika mijery vetivety ny azafady eny andininy 720 sy ny 720 ao amin'ilay tantara voalohany toko 520 teo izao ny voalaza ao anatiny ao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ry firenena manomeza an' Jehova eny manomeza voninahitra sy hery ho an' Jehova manomeza an' Jehova ny voninahitry ny anarany mitondra fanatitra ka mankanesy eo anatrehany miankohofy eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiangona masina ny firenena eto ry havana dia tsy ilay firenena tany ihany akory ny tiana ambara fa ny vahoaka iray manontolo ity tenin'Andriamanitra izay akatsika afatra an'io ity a dia hitantsika koa voarakitra ao amin'ny salamo fiterana dia ny salamo 510 izany izao tenin'Andriamanitra izao a ny irana azy voalohany satria firana izy ity hira ny irana azy voalohany dia tamin'ny fotoana izay namerenana indray a hipetraka amin'ny toerana tokony ho sahaza azy a ny fiaran'ny fanekena teo amin'ny lay izay tokony hametrahana azy zany tranolay moa mbola nametrahana azy tamin'izay fotoana izay satria androny Davida mpanjaka izao fotoana resahana eto izao ka mbola tsy nisy zany ny tempoly ametrahana ilay fiaran'ny fanekena teo alohan'izao tantara izao a dia efa nafindra toerana ihany le fiaran'ny fanekena fa tsy nety satria nisy lamina izay tsy voaraka tsara tao amin'ny fanompom-pivavahana dia nisy lozan'ny tranga ary fa teto izany dia naverina tsara amin'ny loana ny fanatanterahana ny fametrahana ny fiaran'ny fanekena tao amin'ny tranolay isy azy averiko eo mbola tsisy tempoly tamin'izay fotoana izay a dia tao anatin'izay a no nanatanterahana izao hira fiderana sy fanomezam-boninahitra izao mahafinaritra fa na dia mbola tsy nisy ary zany a ny tempoly a sy ny fiangonana dia efa nisy a ny fandaminana ny fanompom-pivavahana arak'izay hitantsika eto amin'ity teny vakinitsy ka ny andininy a izay akatsika ny afatra androany zany a dia ny tapany farany a tamin'izany hira natao tamin'ny fanompom-pivavahana nametrahana ny fiaran'ny fanekena tao amin'ny tranolay izay tokony hisy azy izany fiaran'ny fanekena moa dia maneho a ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny zanak'Israely fiaran'ny fanekena izay nisy a nareo takelaka vato anankiroa na ny loran'Andriamanitra ny dity 10 nisy koa ny tehany Arona ary nisy koa araka ny fanazavana tantaran'ny Israely hoe santionany tamin'ny mana izay nomen'Andriamanitra azy ireo tany anefitra taomina anaiky ny fahefan'i Jehova ny vahoaka dia raha nanaraka tsara mivaky teny teo nareo ry havana dia nahita tsara fa ny mitaona voalohany indrindra ny vahoaka hanome voninahitra an' Jehova dia ny mpanjaka izany hoe ny rehetra tao anatin'ilay firenena dia ny taomina mba hanaiky izany fahefan'Andriamanitra izany dia nitarika azy tamin'izany zany a i Davida mpanjaka dia io fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra io a tsy hoe fiombonana fotsiny any tamin'ny alalan'ny hira fa tena nasaina nataon'ny tsirairay koa dia zay no nahatonga an'ilay hoe tondra fanatitra makanesy eo anatrehan'ny tompo miankohofy eo anatrehan'ny tompo manaova fiangona masina raha nanaraka tsara ny marika tsika teo ry havana dia ny filazantsara ny marika dia nanamafisany Jesosy mihitsy an'izany hoe ny tsirairay a dia tokony manaiky sy mandray a izany fahefan'Andriamanitra izany tamin'ny lalan'ilay teny nambaran'i Jesosy hoe voafehy amin'izao teny izao ny lalàna rehetra tiava fa irahantsika manonona hoe
tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra, dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ka raha ambara amintsika raha riavana hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo, dia miantso amintsika ny tompo androany hoe ekeo izany fahefan'Andriamanitra izany. Ekeo amin'izay tanterahantsika eo anatin'ny fiombonantsika manompo an'Andriamanitra, fa ekeo indrindra koa amin'ny fiombonam-piainanao manokana miaraka amin'izy, miaraka amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fitiavanao azy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, ary asehonao indrindra koa amin'ny fitiavanao ny namanao tahaka ny itiavanao ny inona, itiavanao ny tenanao. Ny faharoa, araka nambarantsika teo, hitantsika eo amin'ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo dia ny hoe taomina koa ny firenena rehetra mba hanaiky an'izany fahefan'Andriamanitra izany. Manko vita eo anatrehany tany rehetra izao rehetra izao vao orina ka oka tsy hetsika, aoka ho faly ny lanitra haroa ravo ny tany, ary aoka ho lazaina amin'ny firenena rehetra fa Jehovah ny mpanjaka, aoka irondroana ny ranomasina izay rehetra ao aminy, aoka ho faly ny sasy izay rehetra ao aminy, dia ioby eo anatrehany Jehovah amin'izay ny hazo ao anala fa ho avy tsara ny tany izy. Asain'ny tompo manaiky ny fahefany koa ry havana, tsy ny olona tsirairay ihany fa izao rehetra izao mihitsy. Misy voninkazo maniry mahafinaritra eto amin'ny tranon'Andriamanitra ohatra, ireny dia misolo-toena ny zavaboary miaraka amintsika maninona, misaotra sy midera an'Andriamanitra. Tsy hoe haingo trano fotsiny izy ireny, fa misolo-tena ny zavaboary, misaotra sy midera an'Andriamanitra. Dia fifaliana mihitsy eo anaty fiangonana ny hoe mahita voninkazo maniry sy velontsika, fa misolo-tena ny zavaboary ireny, misaotra sy midera an'Andriamanitra. Sarotra mantsy raha entina miditra eto koa ohatra ny viby fiompo sy ny karazany, mety manahirakirana ihany indraindray, fa mahafinaritra ny voninkazo maniry miaraka amintsika misaotra sy midera an'Andriamanitra. Ny hafa firenena rehetra, eny na dia ny avy any amin'ny fivavahana hafa samy hafa azy, dia anyrahan'ny tompo antsika koa ry havana, mandehana afataro an'ireny olona ireny, fa mitady azy Andriamanitra, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary mbola ambaran'ny tompo eto fa izy no mpitsara marina mamarana ny tantara rehetra, dia maniraka antsika androany hoe isika rehetra izay mahafantatra azy mandehana dia mpahafataro ny rehetra fa an'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana. Andriamanitra mamonjy izy na inona karazany finoana izay misy manodidina antsika. Anio ry havana dia mamerina antsika indray izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fijorintsika ho vavolombelona, hanambarany Jesosy Kristy amin'ny rehetra manodidina antsika, na olombelona io na ny zavaboary io. Izany mahatonga ny fiangonana amin'ny teny hoe karakarao ny tontolo iainana, satria ny fanatanterahana ao an'izany dia fanehoanao ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny zavaboary. Karakarao ny biby rehetra fa ny fanatanterahana ao an'izany dia fanehoanao amin'ny endrika hita maso ny fikarakarana-Andriamanitra, ny zava-mananaina rehetra araka ny vakiana tamintsika teo, dia nanambara mihitsy hoe satria izy nary azy. Ary eo amin'ny Kolosiana raha dia nazavaina tsara mihitsy hoe talohan'ny zavatra rehetra dia tao amin'i Jesosy Kristy no naharina ny zavatra rehetra, izy no miazona ny zavatra rehetra, izy no mampaharitra ny zavatra rehetra, ary ho azy ny zavatra rehetra. Manomboka amintsika rehetrarehetra izany, iza no naharina antsika? Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Izy no mitazona antsika, izy no mampaharitra antsika, ary ho azy isika. Iraka indray izany ry havana anio. Efa nitenitsika tamin'ny fampianarana teo amin'ny tanora sy ny ankizy teo, tadidio tsara fa isaky ny mahita hoe intelligence artificielle izany tsika ry tanora sy ny ankizy, dia tsarovy hoe misy iraka hitenenanao amin'Andriamanitra hoe aninona, inty aho, irao aho, anambara ny famonjena amin'ny ankizy namako rehetra, amin'ny olona rehetra, amin'izay ataoko rehetra, amin'ny zavaboary sy ny tontolo manodidina ahy. Aladiny eo monery ry havana androany. Isika indray izany anio dia mbola tsy ahivon'ny tompo ana hoe inty irao hivoaka ny rindriny efatra ny fiangonana, hanambara amin'ny olona rehetra sy ny zavaboary rehetra ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra.
ka dia mba hampiaro ireny tenin'Andriamanitra rehefa mivoaka avy ny hainy toriteny izany ianao rehefa avy eo rehefa mandalo etsy mibara dia mba haninona aloha dia mba hambarao amin'ny rehetra le famonjeny dia ohatra ny ahoana pastera mety ho pôzy ao ataoko amin'izany zara ohatry ny sahirana be mihitsy makao raha mbola tsy tafiditra no nitongotra ny tongotra mba aseto mibavaka ihany ety Jesosy tompo reo rehetra ireo mba ataovy mahita ny fiadananao raha tsy niteny tsy mivolana ianao izany nivoaka ny trano androany dia fa mba opération sourire amin'izay miditra ao satria mahafantatra indray fa hoe ny fonao sainao rehetra maninona mity an'Andriamanitra ary rehefa avy eo irahan'Andriamanitra aninona hanambara ny famonjeny ka dia amin'izao aladiny aumônerie izao dia mba ataovy hoe mitombo indray ny olona tany ivelan'ny fiangonana nanambaranao ny famonjen'Andriamanitra mba madiodio daholo ny tontolo manodidina anao satria misy mpanompon'Andriamanitra maninona ao misy mpanompon'Andriamanitra mipetraka ao fa tsy hoe tsy mpanompon'Andriamanitra manary vary masaka eraky ny arabe dia ny mpanompon'Andriamanitra tsy hamafan'io fa velao ao tsy izy mihitsy izay ambarao ny famonjen'Andriamanitra amin'ny tontolo manodidina anao ambinao ny famonjen'Andriamanitra amin'ny zavaboary rehetra kolokolo izay zavaboary azonao kolokolena mambole voninkazo mambole hazo mba atao ho hitany rehetra amin'ny endrika azo tsapahitanana fa misy Andriamanitra mpamonjy naniraka anao aninona hikarakara ny zavaboary rehetra sy ny zavatra rehetra ary misy Andriamanitra mpamonjy koa naniraka anao mba ho tiany hafa tahaka ninona tahaka ny tenanao ka dia mba ho hitan'ny olona rehetra koa izany hoe iny ianao iny voaka indrindriny efatry ny fiangonana le mahazo hiraka hoe ity Jesosy dia irao manambara ny famonjenao amin'ny zavatra rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny olona rehetra dia za le manambara n'le famonjena koa izany dia mba ho voakarakarako tsara ny tenako aonao izy le tenin'Andriamanitra teo manatona azy amin'inona amin'ny fiaingona masina izany hoe hatramin'ny fitafinao rehetra sy ny fihetsikeo rehetra dia vonina avokoa hanambara inona izay hanambara famonjen'Andriamanitra ataovy inge ohatra hoe ataovy hoe ny krisikrisy paster zao alohan'ny hitoriany teny tato am-piangonana tato adininy hatramin'ny nanala ny figo teo tapon-dohany dia mitsangana hitory teny dia misy figo mipetraka eto dia ahoana osinareo Jesosy eo fananino pastera ny ady mivady angareo misaritaka izy satria adininy tanteraka fa misy Andriamanitra mpamonjy azy adininy hatramin'ny bango ny volondohany na dia mba ny bangony any azy adininy hatramin'inona nanala n'le figo teo androany ry havana androany ekeo ny fahefan'ny tompo ambarao ny famonjen'Andriamanitra manomboka amin'ny tenanao tontolo rehetra manodidina anao zavaboary rehetra manodidina anao ataovy mandreny ny rehetra na hatramin'izay any ivelan'ny fiangonana any azy fa manana fahefana ary te hamonjy azy Andriamanitra nahary azy Andriamanitra mitazona ny fiainany Andriamanitra hoantoko ny fiainany ary le hitsara sy hiova-tany ny rahatra izay fa na ho aiza izy na ho aiza tsy afaka hiala amin'izay Andriamanitra izay farany izany fankatoavana ny fahefan'ny tompo izany dia asehontsika amin'ny alalan'ny fiderahana azy manomboka eto aloha izany efa mba mivoatra tsara efa niainga tamin'ny hoe izaho na tamin'le androndry zareo taloha mbola tsisy tepoly aza fa fiarany fanekena fotsiny teo dia nasaina nanolo tena ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatitra ka maika fa izaho ankehitriny efa misy fiangonana efa misy tranon'Andriamanitra ivavahana dia tiako tsara mihitsy Andriamanitra mifoky rehetra ny saiko rehetra sy ny heriko rehetra tiavako tsara ny tenako ohatry ny itiavako ninona itiavako ny namako dia andeha aho hanambara ny famonjen'Andriamanitra amin'ny manodidina rehetra na amin'ny teny na amin'ny asa na amin'ny olona na amin'ny zavaboary na amin'ny zavatra rehetra ary farany izany fankatoavako ny tompo izany dia ho asehoko mandrakariva amin'ny alalan'ny fiderahako azy tantara roa ny tena mba tsy adino rehefa miteny tantara-piderahana ry havana ao anatin'izany hoe fanekena ny herin'Andriamanitra izany handravany mandany Jeriko ny zanak'Israely hatramin'ny sekoly lato mba mahay an'izany inona ny natao
nandritry ny 7 andro ny andro voalohany dia nanodidina dia naninona ny hira fiderana. Ny andro faharoa nanodidina ny hira fiderana, ohatr'izay ihany nandritry ny andro enina fa rehefa tonga ny fahafito dia nioraka amin'izay ravanymanda. Izany ny fiderana ry havana. Fiderana anankiray mahafinaritra koa nataondry Paoly sy ny namany rehefa nigadra izy tao an-tranomaisina. Isaky ny mamaky tranomaisina dia matsiaro ihany an'izay tantarandry Paoly sy ny namany izay. Ianao sady efa avy nikapohana efa nampijaliana, mbola naleha tany amin'izay selula faramaizina indrindra, mbola tsy haiko izay daroka nahazo tao, fa tao anatin'izay dia nihira fiderana ry zareo. Ka rehefa nihira fiderana izy dia inona no nitranga? Ny vany famatoran'ny gadra rehetra, ny sokatra ny tranomaizina rehetra, ary hatramin'ny mpiambina ny fonja rehetra dia natahotra dia niteny hoe ry havako, inona ny ataonay mba ho vonjeny izahay? Dia hoy Paoly hoe minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Hatrany an-danitra ry havana, tsy misy ho ataontsika rehetra fa tsy maninona fideran'Andriamanitra, ka dia ataovy tsara ny entraînement fiderana. Fa hatrany an-danitra dia tsy iso ataontsika fa tsy nideran'Andriamanitra, fa Andriamanitra lehibe izy ary manana ny fahefana rehetra izy. Dia andramo amin'ny tenanao manokana isan'andro isan'andro nge rehefa misy manomboka mahalagilagy ianao dia inona atao? Hira fiderana atao. Aza dia tia manao hira mitolokoloko loatra fa hira fiderana atao andramo nge Ary rehefa lany ny frasika tsisy hira fiderana voatonona tsony, farafaratsy mba miainoany hira fiderana dia ho hitanareo tsara mihitsy fa misinda ny zavatra rehetra izay manavesatra anao. Atao fiainam-piderana ny fiainana ry havana. Nafinaritra ny zanak'Israely teo aloha, ny fiaran'ny fanekena ny nanamarika ny fanatrehan'Andriamanitra, na dia mbola tao an-tranon'ilay aza dia nideran'ny tompo izy tamin'izay mba nananany teo. Dia natohinana koa ny ao anatina ao satria tempolon'Andriamanitra isika dia atao fiainana inona? Fiainana fiderana. Isaky ny vao mahatsiaro saina aloha izany dia inona ny atao voalohany? Deranao a Jesosy fa velona soma tsara. Ary na mikrizy ara dia atao mideranao a Jesosy fa na mikrizy ihany aza dia mbola miaraka eto isika. Satria ianao no mitazona ahy, ianao no maninona? Ianao mitahiry ahy, ho anao ahako. Na mikrizy azy nareo fa lasa ny sipanareo, avilao andeha any. Satria ho anisy tsika, ho any Jesosy tsika, tadidio tsara ilay tenin'ny vakina teo. Izy nahariana tsika taloha ny zavatra rehetra, ary ho anazy tsika, ka afaka mandeha izay mandeha. Fa izy eo foana, Jesosy eo foana. Na ahoana na ahoana, indray mandeha izay Paoly apôstôly natao audience atao amin'ny tribunaly, araka ny voalazany eo amin'ny Timoty 2:7. Dia nampalahelo be mihitsy izy fa tamin'izany natao ankety dia tena tsisy niaraka tampoka na ny ray aza, fa ny tompo teo anilako ka naninona? Nampahery ahy. Misy fitenitsika hoe rehefa may ambondrina dia lasa daholo ny olona rehetra, fa nizaniza mandeha, izy eo akaikinao eo foana, Jesosy ho mampahery anao, dia derao mandrakariva izy. Misaotra Jesosy hoe mideranao fa tsika eto foana amin'ny zavatra rehetra. Manapaka ny fahefan'ny tompo ry havana dia ho amintsika rehetra ny androany, ny anaiky izany ho tapahan'Andriamanitra izany, amin'ny alalan'ny fifandraisantsika amin'ny manokana, amin'ny fanehoantsika n'izany herin'Andriamanitra izany amin'ny olona rehetra manodidina antsika, amin'ny zavaboary nametrahan'Andriamanitra antsika, ny tontolo ny venarantsika, ary indrindra hoekentsika indray anio ny anambara ny famonjeny natohinana zava-misy ka hiteny foantsika hoe tompo ity aho, dia toy izy teo irao ao, ary ny fiainantsika rehetra hoe tsika maneho izany fankatoavantsika ny fahefan'ny tompo izany dia ho fiainam-piderana na amin'ny mora na amin'ny sarotra, dia mba ho feny fiderana sy fanandratana n'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy. Amen.
himona mivavakantsika ry avako indray ny fifalianay ry andriamanitra ny andriamanitra tompony tompo mpanjaka mpanjako fa tamin'ity andro anio ity dia niteny sy nanambarany sitraponao andriamanitra taminay indray ianao manapaka amin'ny fahefanao tokoa ianao andriamanitra ka mitaona anaiky ny fahefanao andriamanitra manapaka amin'ny fahefanao ianao andriamanitra mitaona amin'ny firenena rehetra anaiky ny fahefanao andriamanitra manapaka amin'ny fahefanao ianao andriamanitra mitaona amin'ny vahoaka rehetra sy ny zavaboary rehetra hidera sanambara amin'ny fiderananao andriamanitra misaotra indrindra andriamanitra rainay tsara indrindra fa nafenonao tamin'ny manatsaina tokoa ny teninao fanambaranao tamin'n'ireto madinikao ny angatahanay aminao ry tompo masina indrindra ny ampitoherinao izany teninao izany ao anatinay mba hahafahanay manatanteraka ny sitraponao andriamanitra ety amin'ity izao tontolo izao ity ankehitriny ary tompo masina indrindra mivavaka izahay ho an'izao fikambanana homonery izay naorina ato anatiny sany efitsika misaotra anao ry tompo nampitoherinao tokoa an'izany fikambanana masina izany miah manokana ireo anjorom-bala ireo tsy manan-kitafy ireo ahiliky ny fiarahamonina ny ho anivo ny sehatra maro samihafa toy ny eny amin'ny miaramila eny amin'ny université eny amin'ny hôpitaly eny amin'ny fonja eny amin'ny toeram-panarenana eny amin'ny ireo sehatra maro samihafa tsy voatanisa izay ahiliky ny fiarahamonina jereo manokana amin'indra fonao ry tompo masina indrindra lehibe ny asa ny rahanao izahay anatanteraka n'izany tompo masina indrindra matoko manana anao andriamanitra izay tompony hiraka fa ianao omba sy hitaridalannay mandrakariva ry tompo dia apetraka tanteraka ampelantananao ny asa an'izao homonery izao ry tompo tompona andraikitra isanambara tonga hatrany amin'ny nasionaly any amin'ny synodam-paritany any amin'ny fitandremana any amin'ny sehatra rehetra hiasany zany homonery izany jereo manokana amin'indra fonao ry tompo toloro ny fahendrena feno avy aminao andriamanitra ary tario lalana mandrakariva andriamanitra rainay tsara indrindro fa ny asanao Jesosy Kristy tompo dia mila tokoa mpanompo mahatoky mahay manaiky ny sitraponao andriamanitra tsy mora le asa andriamanitra kanefa mahatoky anao andriamanitra efa nifidy dia apetraka tanteraka amin'ny pelantananao andriamanitra ny fikasana rehetra antarana ny ambainday an'izao fikambanana homonery izao tafapaka hatrany amin'ny fitandremana eran'izao fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao apetraka tanteraka amin'ny pelantananao andriamanitra ireo tompona andraikitra isanambaratonga ao anatin'izany tompo mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara isaorainanao ny zavatra rehetra efa nataonao ry tompo jereo manokana amin'indra fonao reo mpiandraikitra foibe synodam-paritany fitandremana ao anatin'ny sehatra rehetra ry tompo dia ampaherezo mandrakariva andriamanitra rainay tsara indrindra aoka ianao andriamanitra hijery manokana amin'ny fandaharam-potoana rehetra izay tanterahanao anatiny izany fiangonanao izany Jesosy Kristy tompo anao ny fiangonana dia matoky ianao andriamanitra hiasa mahery manan-kerika an'olo-tsaina sy an'olo-pahendrena ho voninahitry ny naranao anery tompo masina indrindra ny asa rehetra ho tanterahana atao anatiny izao fiangonanao Jesosy Kristy tompo izao fotoana toy izao ry tompo dia satrinay ifampiresaka aminao andriamanitra mandrakariva satria mamy dia mamy tokoa ny eo an-tongotrao fa ny tsy voatono ny vavanay ny fantatrao fa mahasoa mahatsara anay izay rehetra mahasoa mahatsara anay indro akambanay amboara iray eo anatrianao andriamanitra ary ampiarahanay amin'ilay vavaka mamy nampianariny Jesosy anay manao hoe rainay mamasinga rehetra dia fanjakana atao rainay sitraponao teratany tapon'andriamanitra meo anay sasa ary namonderanay tahaka nanay sitraponao azatolana fakakana nafahana mamarana izao fotoana izao isika ry havana koa andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fahefatra amin'ny sivifolo amby zato andininy fahefatra hira fahefatra amin'ny sivifolo amby zato andininy fahefatra andraisantsika ny hafatra
raiso amin'ny finoana ry havana ny tsodrano izay tononona dia ho tanterahan'ny tompo aminareo ane izany manao hoe hitay anao ane Jehova ka hiaro anao, mpamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Amen. Mazaho toerana manao vavaka mangina isika. Manandriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.